manao ry havana ny fahasavan'ny tompo toroteny ankira zay arahana amin'ny sampana lehilahy kristianina sokafy ry havana nyloatsika ny jaona toko fahafito filazantsara araka ny jaona toko fahafito ny andininy fahafito amby telopolo ihany jaona toko fahafito andininy fahafito ka hatramin'ny faharoa andininy fahafito amby telopolo ihany ovakatsika miaraka amin'ny aran'i Jesosy zany teny zany manao hoe ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe amin'ny andro firavoravona dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy anatonay ka hisotro. Amen. Raha misy olona mangetaheta aoka izy hanatonay ka hisotro. Jesosy no miantso antsika, miantso ny olona rehetra mba hanatonazy. Koa hanao ny hira voalohany ny sampanala kristianina isaoranay misaotra ny tompo mandakarevitsika ary mbola omeny zao fotoana zao ahafahatsika miaino ny teniny raha misy olona mangetaheta aoka izy anatonay ka hisotro isaorana. Isara ni Jehovah,
manavao ny masina. Tianao ve ny avozin'ny fanahy masina? Raha tianao avozin'ny fanahy masina dia ndeha tsika iverina amin'ilay ten'Andriamanitra teo. Raha misy sy manatona mangetaheta aoka izy anatonahy, manatona an' Jesosy raha tianao ny avozin'ny fanahy masina. Tsy azo adonona ry havana malala fa misy antony manokana Jesosy raha niteny zany teny zany. Tao anatiny atao hoe fetin'ny tabernakely, fahatsiarovana ny toeran'ny Israely tamin'ny anevitra fahizay tao anatin'ny 7 taona, mivezivezy tany ny Israely raha ho any amin'ny tany Kanana. Ary ao anatin'ny fotoana koa izay fampiakaram-bokatra ity andro firavoravona ity. Tamin'izany fotoana izany dia matsaka rano ao amin'ny farihan'ny Siloama ny mpisorona. Araka ny voalazan'ny mpandinika soratra masina dia tamin'ny fotoana izay nanaterana amin'ny fanatitra maraina mandritra amin'ny 7 andro dia miaingo tsara ny Israelita, mitondra ratsakazo miakatra ao amin'ny tempoly. Ary rehefa voapetraka teo ambony altara ny fanatitra izay voavono dia nisy mpisorona nivoaka hatsaka rano tao amin'ny farihan'ny Siloama mitondra ny siny volamena. Ny rano dia nahidina teo amin'ny altara. Ary tamin'ny andro fahavalo ry havana dia tsy natao tsony zany fakana rano zany. Ary tamin'izay Jesosy no niteny, raha misy olona mangetaheta aoka izy hanatonay ka hisotro. Jesosy no miantso eto, raha misy mangetaheta manatona, miantso ny olona rehetra izay mangetaheta i Jesosy. Jesosy ny tena mahafaka hetaheta. Misy rano izay heverin'ny olona fa mahafaka ny hetaheta-panahiny, ka ndraindray rehefa misotro zany rano zany izy tsy hetaheta aza no afaka. Olona mpitandron'izay hoe afaka hetaheta adiny roa izy fa makafoka izy adiny 4. Mpimaso an'izay mahay an'izany rano zany. Tsy zany natao hoe tady fanalana hetaheta, fa i Jesosy manatona an' Jesosy, izy no anafaka anao amin'ny hetahetanao rehetra. Miantso ny olona rehetra izay mangetaheta i Jesosy eto. Tonga amin'ny andro farany izy amin'izany fety lehibe zany, raha no ety mpisorona isaorin'Andriamanitra fa miakatra soamantsara no vokatra. Mahatsiaro ilay rano tany amin'ny vatolampy zay dia nikapohana tany anefitra io rano izay entiny mpisorona io. Kanefa koa fangataham-pitaina avy amin'ny tompo zany rano zany mba ho amin'ny fararano izay ho avy manaraka indray. Manatona an' Jesosy dia ho afaka ny hetahetanao. Tiavo Jesosy, zany raha teo moa nitononkirany Eselike, tiavo Jesosy, fitory fitiavana an' Jesosy Kristy, mifankatiava. Zany no hira zay horedonina manaraka, lay Jesosy zay tena tompon'ny fiainantsika, mila manatona antsika raha te ho afaka amin'izay hitahitantsika rehetra. Jejika eo atratranao Jesosy io, masamatra zany ampofoinao, tosatrikio ny hoe manrakiza ai mami be si tsara re ny fitiavanao tompo. Matetika
matetika ny eo atratranao Jesosy. Matetika eo atratranao Jesosy io. Mahasambatra zany ampofoinao. Mahasambatra zany ampofoinao. Tosatroko ny eo mandrakizay. Tosatriko ny eo mandrakizay. Fa mamy be sy tsara reny. Fa mamy be sy tsara reny. Ny fitiavanao. Fitiavanao Tompo. Anilanao Jesosy no mamy toy izao. Itepoanao Tompo ny fo anakiko ao. Satriko itampi atongotra Tompo. Malalako fiangodiko ianao. Anilanao Jesosy. Anilanao Jesosy No mamiko izao. mamiko izao. Itempo anao ny fo anatiko ao. Itepoanao Tompo ny fo anakiko ao. Satroko itampify eo atongotra ao Tompo. Satriko itampi atongotra Malalako fiangotika ianao. malalako fiangodiko ianao. Matetika ny eo atratranao Jesosy io. Mahasambatra zany ampofoinao. Tosatriko ny eo mandrakizay. Fa mamy be sy tsara reny ny fitiavanao Tompo. Anilanao Jesosy. Anilanao no mamiko izao. Itempo anao Tompo. Itempo anao ny fo anakiko ao. Satriko itampify atongotra Tompo. Malalako fiangodiko ianao. Anilanao Jesosy. Anilanao no mamiko izao. Itempo anao Tompo. Itempo anao ny fo anatiko ao. Satriko itampi. Satriko itampi atongotra Tompo. Tena tiako ianao. Malalako fiangodiko ianao. Tena tiako ianao. Malalako fiangodiko ianao. Tena tiako ianao.
malalako fiangotikanao tena tiako ianao malalako fiangotikanao tena tiako ianao malalako fiangotikanao malalako fiangotiko ianao Samufati yani zareo manino nare ramamifakati isani nuti tenale ibe na petra ki Jesosy ty ratoy ifandrafy fanenjy kare kanefa mitoly fitiava debe angama tsy mety toko tsy sitraky Jesosy so rato samufati yani zareo manino nare ramamifakati isani nuti tenale ibe na petra ki Jesosy ty rato ifandrafy fanenjy kare kanefa mitoly fitiava debe angama tsy mety toko tsy sitraky Jesosy so andeha re maiaradia iraisaina tokoa ka ifamela ifakatia opianatra ifanasoho andeha re maiaradia iraisaina tokoa ka ifamela ifakatia opianatra ifanasoho itondramariky ny famonjena zay natao Kalivary nay fijanina ny aletany tompo asy ho anaoko itondra ny mariky ny famonjena zay natao Kalivary nay fijanina ny aletany tompo asy ho anaoko rato samufati yani zareo manino ramamifakati isani nuti tenale ibe na petraky Jesosy ty rato ifandrafy fanenjy kare kanefa mitoly fitiava debe angama tsy mety tsy sitraky Jesosy so rato samufati yani zareo manino
sy ho anaoko lay fijaliana ny areta ny tompo sy ho anaoko lay fijaliana ny areta ny tompo sy ho anaoko. Jesosy no rano velona mba azony rano velona dia tsy maintsy mangetaheta aloha, tsy maintsy mangetaheta aloha. Fa nilaza manao hoe sambatra ny nona sy mangetaheta ny fahamarinana. Fa izy no vokisany. Matotoko fahadimy andininy fahenina. Toy izany tory havana, tsy ahitan'Andriamanitra mihitsika raha tsy mitady azy, raha tsy mangetaheta ny fahamarinana sy ny fiainana ara-panasika, dia tsy afaka hetaheta mihitsy. Ianao zany dia mila mangetaheta, mila maniry mahita an Jesosy. Ianao aloha mila mahatsapa voalohany fa tena ilainao amin'ny fiainanao zany Jesosy zany. Raha misy olona mangetaheta, Jesosy zany dia tsy miantso izay tsy mangetaheta, fa inona tsony? Zay mangetaheta ihany, zay ihany no zay ihany no antsoiny Jesosy eto. Zava-dehibe ry havana n'ity rano ity raha ny soratra masina ny jerevana. Fa ny rano tanany efitra dia fifalimbe toy izany ny an'Israely rehefa nokapohana amin'ny vatolampy ka nivoaka ny rano. Zava-dehibe zany rano zany. Ny rano eto dia ianao aloha mila manatona azy. Ny ankehitriny matsy ny rano dia zao, ny fiainantsika ankehitriny dia tonga eo ambaravarana ny rano, tonga ao an-dakozia ny rano, ao amin'ny doso ny rano, manirakolona hividy rano dia tonga ny rano. Ny rano voazarazara isan-tokantrano, fa teo amin'ny jiosy zany rano zany dia vidiana amin'ny kaopy zany. Ary zany mahatonga ny soratra masina teny manao hoe zay mame rano mangatsika na dia rany kapoka ihany azy, satria ny rano tena amidy ny amoron-dalana amin'ny kaopy ny rano. Zava-dehibe ny rano indrindra any amin'ny tany hevitra. Mila manatona ny fahatsakany sika raha te hahita rano, tsy maintsy mitady azy sika raha te hahita rano. Jesosy zany manatona azy, ary ekeo aloha fa mangetaheta ianao, maneke fa ilainao zany Jesosy zany ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Jesosy no miantso antsika ankehitriny. Mety mahafaka ny hetahetanao ny olanao zao tontolo zao, fa mandalo vetivety ihany zany. Fa manatona ny Jesosy dia tena ho afaka hetahetanao. Sarobidy ry havana zany hetsika ataonao zany, fitadiavanao ny tompo zany. Fa tsy petrapotsiny dia tonga ho azy eo ny rano, fa ianao mila manatona, manao hetsika mitady an Jesosy. Ny faharoa ry havana dia zao ny hoe manatona an Jesosy raha te havoazin'ny fanahy. No fa ny faharoa dia zao, minoa azy. Minoa azy raha tianao no havoazin'ny fanahy. Ny dikany hoe mino ry havana dia efa haitsika angamba fa misotro ny dikany, na hoe mihinana sy misotro. Ny hoe misotro dia mampiditra izy ao anaty. Zany dikany hoe misotro amin'ny teny hebreo, mampiditra ao anaty. Jesosy Kristy ampidirina ao anaty. Ka rehefa tonga ao Kristy dia izy no mandidy sy manafaka ny fiainanao, mandray fiainam-baovao ara-panahy ianao rehefa mampiditra azy ao anatinao. Rehefa manatona azy ianao, omeny ny tena fiainana. Ny rano matsy ry havana, ny rano dia midika fiainana zany. Ka rehefa ataonao anatinao ny rano, ataonao anatinao Jesosy Kristy, ianao lay karakaina, ianao lay tsy mahita fiainana, mivezivezy etseroa, ianao lay trary ny adi-panasy ny adi-penana, toy ny tany karakaina, raiso Jesosy anatinao. Minoa azy dia iombona hiaraka ny apôstôly Paoly sika amin'izay fotoana izay manao hoe tsy izaho tsony ny velona fa Kristy
velona ao anatiko. Dia rehefa ao anatinao Kristy ny zavatra tiany zany hatao ao anaty tsarovana mandrakariva. Dia rehefa tena raiki-pity amin'ny Jesositsika dia tsarovy tsara antoka ny fiainantsika. Rehefa tena raiki-pity amin'ny tomposika omeny zany fiainany zany, satria izy raha teo nefa ao anatintsika, tsy anao afa-tsy zay sitraponisika, satria izy no mibaiko mitondra ny fiainantsika. Fa ody Jaona ihany, fa na iza misotro ny rano zay meko azy dia tsy angetaeta mandrakizay, fa ny rano zay meko azy dia oloa rano miboboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Jaona ataoko fa efatra ny andininy fa 4:10. Jaona 4:4 raiki-pity tsara antoka.
manatona ary azy dia mino azy dia ho vonjena ianao. N'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ny fiadanany. Amen.